Mirongatra tsy tambisaina ankehitriny ny fandrobana ny harem-pirenena, indrindra fa ireo harena voajanahary mampiavaka ny Madagasikara raha ny tao anatin'izay roa volana farany izay ho ny fanambarana nataony teo anivony ny firaisamonim-pirenena Alliance Vary Gasy androany. Sokatra manodidina ny 740 sy ray hetsy no nisy nanondrana antsokosoko raha toa ka tranga misy 510 sy 590 ny tratra nanomboka volana Desambra iny makaty. Ireo tranga ireo izay mahavoasaringitra tompona ndraiky mpanjakana ambony, olom-boafidy sy olom-boatendry isan'ambaratongany izay isan'ny tompon'antoka amin'ny reniraharaha ireny. Raha ny zava-misy hatramin'ny volana Desambra 2024 hatramin'ny androany tokoa mantsy no atao jeritodika dia tsy ny tambazotra mandroba sokatra ihany no mietsika fa ho ihany koa ireo mpanao tantely afa-drakotra ny harena voajanahary hafa. Raha ireo fotsiny no jerena dia hita fa tsy vitsy ireo tompona nraikitra mpanjakana, olom-boafidy na olom-boatendry isan'ambaratonga no piraitsy-kombakomba amin'ireo olon-dratsy. Mampanosarotra ny fandraisana nraikitra ireo olona say mijoro izany, mampirohirohy saina ireo izay mbola misalasala. Tsy tokony mahakivy antsika rehetra nefa ny zava-misy sy ireo fanembatsembanana ireo fa andeha isika irahina ho amin'ny fananganana tambazotra ny tsara. Afamaina hatrany ireo mpanao ratsy noho ny fahefana sy ny kolikoly ataon'ireo tsy maty manoto ka antony mampirongatra ity fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena ity hoetrany ny fanazavana. Ny olana amin'izy ity mantsy zay ny somary hoe tsy fanarahana kerina ndray fa zay mahita tsy ka anankiray anankiroa fa olona tratra en flagrant délit manao aveu fa relaxé au bénéfice du doute. De zay zany mampieritreritra be fisian'izany ka zay no dia ho ambaranay foana zany rehefa miseho reny zavatra reny zay anisany ao anatiny ty hoe dénoncer les malversations environnementales oser appliquer la loi satria anjaranay firaisamonim-pirenena miteny an'izany zany rehefa tsy mandeha le raharaha hatramin'ny farany. Fa zay nio ny asan'ny Alliance Vary Gasy manampy hatraty amin'ny fanadihadiana mandalo amin'ny fisamborana makany amin'ny tribunal ary manara-maso hatrany amin'ny fampiarana ny sanction omenan'le olona zany. Manaitra ny tompona ndraiky mpanjakana isan-tsokajiny hanamafy ny sazy sy hoentitra amin'ny fanasaziana ireo zay tratra amin'ity fandrobana sy fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena ity. Araka izany ny firaisamonim-pirenena Alliance Vary Gasy nivalopolo isan-jaton'ireo karazany zava-mananaina tsy fahita raha tsy eto Madagasikara izay ahina ho tsy hita popoka raha mitoy ny fanombana sy ny fanondranana antsokosoko azy ireo ka antony tokony atonga saina ireo tompona raikitra voakasika.